Miarahaba anao zay magnaraka ity horonan-tsary. Vaovao mahakasika ny février feveran-draharaha eo agnivon'ny fédération de Madagascar avaratra no indesigny aminao amin'ity androany ity. Araka nefa fantatsika dia nanomboka niany faha-telopolo ny volana novambra ary faragna amin'ny sabotsy faha-telo ny volana desambra 2024 ity février ity. Délégué miisa 7 sy 300 no voasoratra agnarana hiatrika izao février ara-panahy fédération izao ary 250 ireo no efa tonga ary efa ao agnatin'ny fotoagna tanteraka amin'ity fotoagna ity. Misy ihany koa ny zavatra izay andrasana amin'ireo mpivory ireo araka ny fagnazavagna izay indesy ny talen'ny départementan'ny fifandraisagna sy ny parla eo agnivon'ny ranomasimbe indiana. Atao isaky ny 3 taogno ny février feveran-draharaha ara-panahy eo agnivon'ny fiangonana adventiste amin'ny tanàna fafito ho an'ny fédération. Kanjaran'ny fédération de Madagascar avaratra no nagnatontosa izegny nanomboka androany faha-telopolo ny volana novambra ary faragna ny faha-telo ny volana desambra 2024. Solontaigna am-piangonana na délégué miisa 7 sy 300 avy amin'ny fatra Dianas fatra Sava no voasoratra agnarana hiatrika ity février ity. Ho fantatra agnatin'ity herignandra ity ireo mpitantagna asa vaovao izay ho fidigna sy ho tendren'Andriamanitra hitantagna ity fédération de Madagascar avaratra ity. Ny février feveran-draharaha sy ara-panahy tahaka izao moa zay eo anivon'ny fiangonana adventiste ho an'ny fédération zany dia atao sy tanterahana isaky ny 3 taona. Ny aty amin'ny fédération Madagascar avaratra zany zay misy ny faritany atsarana na Dego teo aloha dia tanterahana manomboka an'io faha-telopolo ny volana novambra ka hatramin'ny faha-telo ny volana desambra. Mahafinaritra dia tonga ny 250 n'ireo délégué izay misy 7 zay nantsona ary ankehitriny dia efa mandeha ny toroteny famparezana eo ihany koa ireo lahadinika isan-karazany izay nandraisana fanapahan-kevitra ary amin'izao fotoana izao dia hahenona ireo tatitra ireo mpitantanasa. Ny zavatra tankina amin'ireo délégué dia tsotra. Voalohany aloha dia ny toe-tsain'ny vavaka, ny toe-tsain'ny fiombonam-po ary zay raha teo ny loha hevitra amin'ity février feveran-draharaha ity dia ny hoe miray saina amitany asa. Ny faharoa dia izy ireo zany dia nantsona ihany koa hanao fanamariana na handray ihany koa fanapahan-kevitra ny amin'ireo lahadinika izay miseho isan'andro ary ny fahatelo dia ny fampijoroana ireo commission isan-karazany ka ny ray amin'ireny dia ny commission ny mahakasika ny voamiram-panendry izay kosa ifidy ka hitondra ito amin'ity février ity ireo tolotrolona izay hitantana indray ity fédération ity sy ireo départementa mandritra ny 3 taona manaraka. Mino izay fa tsy izy ireo ihany no hivavaka fa isika rehetra kosa izay mahita izao horonan-tsary izao dia hanokana fotoana hivavahana ka mba no sitrapon'Andriamanitra ireratranany no tanteraka amin'izao février feveran-draharaha sy ara-panahy tanterahana sy tontolo-tsaina aty antsiranana izao. Trano manana efatra no vita sy notokanana ny faha-20 novambra lasa teo ao amin'ny fokotanin'ny Maromagniry commune rurale Antanantarana districtny Antsiranana faharoa. Anisan'ny vina napetraka ny mpitantanasa eo anivon'ny fédération Madagasikara avaratra ny hanao trano ho an'ny mpiasa ka anisan'izany ity trano izay vao mitokanana ity. Lelavola mitentana any amin'ny 7 tapitrisa ariary no nahavitana azy io. 50 taona ny faharetan'ny trano ity hoy ny nambaran'ny entreprise Siloama izay nanao azy ary nanamafy izany ny filohan'ny FMN Ramamonjisoa Flore fa fanamby lehibe no napetraka ny fédération ny hanao zavatra tsara sy maharitra. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tamin'ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy kasitranay namanay Giovanni izay nitatitra ny vaovao taminao tagny amin'ny toerana izay misy anao tagny ary ireo teknisiany ihany koa namanay Jordi sy Arsolo izay nampita ny feo sy ny sary tagny amin'ny toerana izay nandrignesanao ny fampalalam-baovao magnambe fotoagna ho amin'ny amareka raha ity koa veloma tompoko.